Ranja usuh hiatrika ny ososo faharoa indray ny federasiona amin'ny fahaefatra amby roapolo ny volana janoary ho avy izao hiavaka ity hetsika ity araka ny nambaran-Dramahery Joseph lohan'ny federasiona taranja usuh satria dia misy manampahaizana sino 12 tonga eto Madagasikara ampiseho traikefany amin'ny mpiatroka malagasy sy anome fahafinaretana ho an'ny mpijery malagasy ihany koa. Zava-dehibe ngamba mikasika an'iny vanim-potoana androany iny dia zavatra roa ngeda be ny tena notsopihan'ny federation malagasy ny kung-fu usuh, zany hoe ny fitsanganan'ny birao vaovao fitsanganan'ny federation zany satria vita ny fifidianana tamin'ny 29 décembre. Ny faharoa ny fandraisana an'ireo le délégation expert avy any Chine zany sy ny federation ny kung-fu usuh avy any Chine. Ireo expert reo dia marihana tsara fa olona efa champion du monde daholo reo, maromaro izy ireo miaraka amin'ireo entraîneur mpanazatra azy sy ny président fédération miaraka amin'ny vice ministre ny sport. Dia izay zavatra izay moa no natao zany dia noho ny fangatahan'ny fédération malagasy usuh. Na izany naty zany anefa dia ny tena zavatra tian'ny fédération voizina ao anatin'io dia tia hanao karazana publicité ihany koa izy anerana Madagasikara hoe misy ny kung-fu usuh ary manana ny fédération manokana. Raha izay faharoa hoentina ihany koa zany ampiakarana ny atao hoe ny niveau an'le kung-fu usuh eto Madagasikara satria efa misy 6 zany zao ny ligue manerana Madagasikara. Ka noho izay zavatra izay mba tsara ihany satria misy fotoana moa ny kung-fu usuh raha nisy an'ireny le compétition internationale reny le nahinona resabe hoe tsy tafavoaka mihitsy ny le gasy kely. Kanefa fa nanazava angamba ny président fédération teo anikeo hoe ny tena marina le fomba fitaizana an'le kung-fu mihitsy mbola misy fanarenana ngeda be satria hoandro zareo any Chine dia efa école établissement zany ary andamin'izy ny mpianatra manao an'izany. Zany nefa mbola sarotra ny anatanterahana an'izany raha eto Madagasikara fa misotra any an-dalana zay ny tanjona. Raha le seho amin'ny 4 janoary ohatrotry ny ahoana? Seho amin'ny 4 janoary dia tena hoe io moa zany fanomezana an'le hoe grade ozy izy ry zareo, zany hoe ho an'ireo zay efa mpanazatra na maître mihitsy ary zany ilazana azy amin'ny kung-fu usuh eto Madagasikara satria efa namoaka mpampianatra maromaro ny fédération. Zay no nahatonga an'ireo ligue maromaro sy misampana reo dia tokony hisy zany ny fampiakarana ny niveau an'ireo. Ka zay no antondihan'ireo le délégation reo zay nafarana manokana mihitsy ho avy eto hoe mba hampisondrotra ny niveau an'le kung-fu usuh eto Madagasikara.